teny fanekena na fianianana ataon'ny filohan'ny repoblika imaso ny vahoaka malagasy rehefa mandray fahefana ity voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrenany ity eo amin'ny andininy fahavalo amby efapolo eo anatrehan'Andriamanitra Andriananahary sy ny firenena ary ny vahoaka mianina aho fa anatanteraka antsakasy andavany ary amin'ny mpahamarinana ny andraikitra lehibe mafiloam-pirenena malagasy aho mianina aho fa ampiasa ny fahefanana tolotray ary anokana ny heriko rehetra iarovana sy anamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zony olombelona mianina aho fa anaja sy hitandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-pandrenana sy ny lalam-panjakana hikatsaka hatrany ny soa ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka isan'ny nanao io fianianan'io ihany Rajoelina ary teny mahamasina no nanaovany izany ny 7 ny volana janoary 2024 ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe tena voajany ve io fianianana nataon'io raha tsy voajany izany mbola azo itokisana ve ny olona toy izany hitantana firenena io mantsy ilay antsoina hoe mivadi-panekena manana ny asany zany ho an'ny ray aman-dreny malagasy tany aloha saingy raha ho an'ny filoham-pirenena io kosa dia tazana tsy misy irarahiny izay noteneny sy nolazainy tany aloha fa efa tsy tsarony intsony izany raha tsy resaka fotsiny isika momba ny zony olombelona araka io lalam-pandrenana nolazaina teo io toy ny hoe mianina aho fa ampiasa ny fahefanana tolotray ary anokana ny heriko rehetra iarovana sy anamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zony olombelona ankoatr'ireo dia mbola misy mamaritra izany mazava ny lalam-pandrenana izay nosoratany tamin'ny taona 14 io eo amin'ny andininy 7 ny olom-pirenena tsirairay dia mananjo andray valikasasarana mifandanja amin'ny asa nataony izay ahafahany miantoka azy sy ny ankohonany fiainana araka ny fahamendrehany ny mahaolona voazany fitondrana Rajoelina ve izany ity mantsy no fanazavany sy olombavambahoaka momba izany toa le mahaolombelona mihitsy ny adin'ilay fitondrana marina manokana farany eny anivon'ny anteny meram-pirenena no resahana araky ny efa nambarinao teo dia 2 volana am'ty zany zay ireo assistant parlementaire sy ny conseil technique reo no tsy nisitraka an'izay tampi-karaman'izay nefa nareo androm-panjakana atao anatin'ny firenena androm-panjakana lehibe zany anteny meram-pirenena zany ary ao no ahitantsika hoe mpikambana be indrindra ao anatin' zany androm-panjakana zany mitety ihany koa reo fokotany samihafa ary maro reo sefim-pokotany zany amin'izao fotoan'izao no mametraka fitarainana sy fitakina mihitsy ihany koa makasika ny tampi-karaman'izy ireo zay amam-bolana maro misy 5 hatramin'ny ambolana ny tsy voaloha zany tampi-karama zany kely eny ny tampi-karama kely de kely ny an'izany hoe lehibe ny fokotany zany na ny sefim-pokotany atao amintsika zay tampi-karama omen'ny fanjakana tsy mbola vitan'izay fa omaly alatsinainy ny 17 ny volana septambra raika 2024 ihany dia ity no zavatra nitranga eny anivon'ny ministera ny fahasalamana tamin'ny mois d'avril 17 avril 2020 2021 ka 2021 dia arakaraka ny CTC io dia zay vita ny Covid tany amin'ny CTC dia naparitany tany amin'ny hôpital zay nefa ny hôpital tsy miantoka amin'ny momba anay fa ministera ihany miantoka amin'ny momba anay dia nefa zay tsy manana ninina entina any amin'ny hôpital dia inona raha zany ataonay ihany nefa ny hôpital tsy miantoka anay fa mifatany hoe miasa zay mamelombady amanjanaka daholo tsisy tsy manambady amanjanaka ireo misy ireo manana zanaka enina ho veloma ao anatin'io nefa ny karamany tsy mivoaka mihitsy dia mipetraka ny fanontaniana hoe aiza ho aiza amin'izao zava-misy izao no atao hoe fanajana zony olombelona sy ny lalam-pandrenana izay ny aniainany ankoatr'izay tena voajany ve ny hoe soa ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka eto amintsika ity mantsy no nambaran'ny mpanao politika izay isan'ny nanohana ity fitondrana ity raha ny vahiny teto amin'ny fandaharany MBS izy ao zany le hoe misy vola kely vola amin'ny trésor dia atao priorité aloha
le namanamana sy le anina rehetrarehetra le marché namana manodidididina eo zay vao karakaraina ny anefany raha ny tena rigueur budgétaire ny règle na orthodoxie budgétaire tokony ny karama aloha ny solde aloha tsy maintsy alefa voalohany tsy izay ny zava-misy eto Madagasikara aloha daholo ny namana rehetrarehetra dia avy eo tsy ampitsony le vola anoana dia foropronina hoe mila manao vérification fa tsy voalohany indray dia eo mianoano eo efatra volana satria tsisy vola ntsony ao amin'ny trésor public dia eo zany le solde mbola manano eo aloha dia miandry nyity fenona dia zay vao mody alefa tsikelikely korotana tanteraka mihitsy izay no zava-misy ainan'ny vahoaka malagasy tsy misy tombontsom-bahoaka izany eto fa tombontsoany samy mpitondra izany no mahatonga azy ireo tsy samy manala amin'ny toerany ireo olona efa nahitana olana sy toetra tsy mendrika kanefa tsy esorina amin'ny toerana satria samy miaro ny tombontsoany ka sao dia ifanapotsaka ny tsy ambaratelo sy ny kimazimaizina ao anatin'ny fitondrana io dia mipetraka ny fanontaniana hoe hoaiza no hiafarany'ity firenena ity ilay hoe tsy indram-bola any ivelany moa i Madagasikara rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izy fa ampindrana ny Komoro indray dia adiny tanteraka lasa boka trosa ny firenena isaky miverina avy any ivelany izy dia trosa no entiny miditra eto Madagasikara ity mantsy raha tsy aivina io teny nataon'io ny fiankinan-doha am'ireo mpamatsy vola traditionnel raha mbola ireo no anteheratsika raha mbola mifanampiana avy any amin'ireo firenena reo no antenatsika ampandrosonany Madagasikara dia za milaza anareo fa na afaka na amin'ny 2030 na amin'ny 2050 na amin'ny 2060 tsy androso mihitsy i Madagasikara izany tokoa ve no zava-misy ankehitriny tena tsy miankin-doha amin'ireo mpamatsy vola ve i Madagasikara tsy misy afa-tsy fita-bahoaka no misy eto raha mpitondra tena mahay sy tia tanindrazana tokoa no mitondra any Madagasikara dia mahafantatra ny tena lahara-pahamehan'ny vahoaka izay entina hoy mantsy izy hoe tetika asa lehibe hitondra fanovalavoavana eo amin'ny fatsifamovoizana sy eo amin'ny fiainan'ny eto andrenivohitra dia mba te an-tany fanontaniana kely aho hoe que demande le peuple inona indray no angatahany atotran'izay sao dia tsy tokony ho filoham-pirenenan'ny Malagasy ary any Rajoelina dia tsy menatra mihitsy ve izy miteny hoe que demande le peuple fa hoe ho avy ny teleferika tsy teleferika mihitsy andre matofilo no olan'ny vahoaka malagasy fa misy ny kere any atsimo misy ny tsy fandriam-pahalemana izay manjaka tsy vary vokatra avy any ivelany no maha-malagasy ny malagasy fa vary gasy izay vokatra eto an-toerany ireo no etaetan'ny vahoaka malagasy sy andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ny mpitondra fa tsy teleferika mihitsy Rajoelina mantsy ny fanazavany ny filoham-pirenena momba io teleferika io dia atao milaza fa aza mitaingina taksi be intsony ry malagasy fa misy mpangaro-paosy sy mpanendaka ireny hoy mantsy izy hoe ary ny ankabetsahany avao dia mandeha taxi be avokoa zay le miteraka amin'ny condition grave eo tanananisa miampy ny fatahorana ny mpangaro-paosy raha mandeha taxi be eo zany no zavatra mitraka sao dia filoham-pirenena ny manan-katao ary ny tenany fa tsy ho an'ny malagasy izay sahirana amin'ny fivelomana ankehitriny io tena tsy fantany ve fa fivelomana ho an'ny malagasy sasany ene ny fampiasana ny fiara fitateram-bahoaka izany ve no atao hoe ikatsakatrany ny soa ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka dia hoy nisy olom-bavam-bahoaka hoe zay mahatonga ny vahoaka amin'ny malagasy zany amin'izao malahelo ary tezitra fa tsy mandeha amin'ny tokony izy ny fiainam-pirenena ny fiainan'ny vahoaka mikorosina zao ny fiainan'ny vahoaka amin'izao fotoana zao ny vidim-piainana miakatra lara-pahamena any amin'ny tsy tokony nataon'ny mpitondra amin'izao fotoana zao sahala amin'ireny teleferika reny zay tsy tokony hoany no atao ao anatin'ilay izy zay zany mahatonga an'ireo grevy miseho isan'andro zao amin'izao fotoana zao eo koa pedabe zao reny hermaty amin'ny grevy ny mpivarotra moron-dalana ny sesesy ny mpianatra amin'ny boursa ny mpandrara maro isan-karazany ao anatin'izay satria tsy misy tanteraka ny fampantanana zay natao telo taona zao
voamaika mitsorosika amin'ny faripiainan'ny vahoaka malagasy a zavatra lara-pamena tsy mandeha am'zay tokony izy a de zao mahatonga an'ireny olona tezitra reny zany a am'izao fotoana zao. Ary io raha mbola tsy mitandrana ny mpitondra mandray fepetra mba mijery ny tena hoe fiainam-bahoaka ny sosialim-bahoaka dia misy le atao hoe fipoahana ara-tsosialy na explosion sociale ny afaran'izao ka hoy zaho hoe mba jerevo hoe eno ny etaetam-bahoaka ary ny fiainam-bahoaka jerena aloha. Marina mihitsy izay voalazana izay no mampiavaka ny filomarika Rajoelina amin'ireo mpitondra ny fandimby teto. Tsy misy afa-tsy ny tombontsom-bahoaka no gatsainy. Porofo mitohoka amin'ny tendany ny fitsidiany ny orinasa izay tokony hampiasa malagasy misa anarivony tany Andranomanilatriny. Ny vahoaka malagasy no mahazo asa sy fidiram-bola raha toka miodina io orinasa io, fa tsy teleferika izay tsy ampitombo ny kapoakambary izay ho arotsaky ny malagasy akory. Manginy fotsiny ny filazana fa 3,000 ariary ka hatramin'ny 4,000 ariary ny sarandalana. Fa vahoaka malagasy ve no entinareo sa firenena any ivelany? Fa tao ataonareo bokatrosa amin'ny aitraitra ny malagasy e. Ny varo arapaka isan'andro aza ila tsy hitan'ny malagasy. Ny frena taksi be 500 ariary aza manahirana ny vahoaka malagasy. Maika ve fa sarandalana na 3,000 ka hatramin'ny 4,000 ariary? Ianareo mpitondra no mahita fomba ahafahana mamoaka volamena sy ny maro hafa, manodina volam-panjakana saingy tsy miditra amponja no tsy miakatra fitsarana eto. Fa ny vahoaka malagasy na ny andram-pana isan'andro aza manahirana azy vokatry ny kriziny tsy fahaizanareo mitantana. Ilay 3 andro nilazana fa ampidinana ny vidin'ny PPN moa. Nolazaina indray fa anafatra sambo misa 20 itondra PPN eto mba ampidinana ny vidiny ny fanjakana. Io no vokatry ny fandrobana ny orinasa mpamokatra PPN toy ny orinasa mpanao menaka izay naory ny filomarika Rajoelina natao Tomasina. Tahaka izany ihany koa ny orinasa fanaovana lafarinina. Miseho avokoa ny voka-dratsiny ankehitriny dia aleo ny fanjakana no manafatra toy izay ilay hoe sokafo ny orinasa malagasy io mba amokatra sy amatsy ny vahoaka malagasy ary anome asa indray ny vahoaka malagasy. Mpandraraiza no mahazo tombony amin'ny fanafarana io entana avy any ivelany io. Izany ve no atao hoe ikatsaka hatrany ny soan'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka? Fa ahoana marina e! Ahoana marina e!